ry vahoaka malagasy mpifidy ianareo kandida rotota misokatra raha-pitso fa efatry ny volana desambra ny fampelezan-kevitra manodidina ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana faharoa ary farana ny fafito amby folo ny volany ty ihany amin'ny 12 alina. Eo anatrehan'izany dia miangavy ireo kandida zahay mba hanaja ohatran'ny anak'Andriamaso ireo lalàna manan-kery mifeny fifidianana. Hanaja ihany koa ny sotoavina malagasy dia eo amin'ny fanomezana bahana ny fanajana fa ihany koa ny fanajana ny fahamarinana fa indrindra hampanjaka ny fitoniana eo amin'ny fiezahana andresy lahatra ireo mpiomba tsy varina any amin'ny teny tsy voahevitra na eopefy. Isika vahoaka mpifidy kosa dia itoy ampiseho fahamatorana trany tsy varotra ny safiditsika amin'ny vary ray vety enta-madinika kaskety na t-shirt fa andinika tsara ireo programan'asa zay atolotra ireo kandida. Tsy nikitrano trano na ny tompontsoa manokana ny fitoratsika fa ny hevi-dehibe sy ny tompontsoa amboniny ny firenena ka zay everitsika fa tena mahavita no safiditsika fa tsy ny mamirapiratra ivelany. Ndeha ary sika rehetra itoy an-trany ampiseho eo masony zao tontolo zao fa vahoaka matotra miantoka ny hoaviny eo amin'ny fampanjakana ny demokrasia ny malagasy dia ho tahin'Andriamanitra avokoa sika menakavy masina ny tanindrazana.